ampitiavana no ivahiny indray ao tokantranao amizao andro izao miaraka amin'ny Black Nadia tena koa amizao fotoana zao Black Nadia mo anisan'ireo artiste zay vo safidy manokana notsongaina manokana atao anatin'ny maro be misy eto Madagasikara anafana ny lanonana zay iarahana amin'ny fahafolo taona ny TNTV miaraka amiketo Black Nadia miaraba amin'ny Black Nadia de tena faly mo zany mivahiny ato tokantranao de avy hatrany angamba de ametsaka fantana maromaro Black hoe manahoana fanomanana makasika an'io live na spectacle zay iarahana amin'ny fahafolo taona TNTV io ary ihany koa manahoana ny rythme am'izao fotoana zao satria hitanay tena hoe nivony fafana manao spectacle eto Madagasikara de be loatra ny mpakafy zay nangataka amin'ny Black Nadia de manahoana fizerena amin'ny fotoana ny avizanana sy ny rehetrarehetra de ngamba meko anao fitenenana. Ya voalohany indrindra moa zany faly miaraba anao ny tenako de faly miaraba antsika rehetrarehetra any tokantrano. Eo amin'le hoe fahavononana sy ny rythme moa zany izy ty efa asa atao hoe asa ihany de ny saina efa vonona efa mboarin'ny saina ny vatana sy ny rehetrarehetra de ampina kely atosika fotsiny angamba atosika fa meno ampina atosika fotsiny manome heriny tena fa ny saina ihany manamboatra azy satria tsy afa miala amin'ny anao satria efa io no asa efa io no safidy efa io koa ny tendren'Andriamanitra anao an'io de efa mandeha ho azy ny rehetrarehetra de ny asa moa zany amizao de efa misokatra zahay groupe Black Nadia de anisan'izay tsy mipetraka mihitsy tous les jours manao concert foana fa atreto aloha zany sorana ny tompo fa mbola matanjaka tsara zay mbola vitanay daholo ny rehetrarehetra atreto mbola tsisy atahora mbola tsisy mbola matanjaka tsara Black Nadia sy ny ekipany. Tatoato Black Nadia mahiny kely resaka avy amin'ny mpakafianao manokana hoe tena be mpanenjika ny spectacle ataonao de misy samy hafa azy foana ny spectacle zay omeny Black Nadia ny mpakafia na ny faritra na eto Antananarivo zany hoe mbola tsisy ny tovizany hatreto aloha ny spectacle nataon'ny Black Nadia ho an'ny mpakafia ho an'ity fahafolo taona ny TNTV ity zay teneniko teo moa hoe tena safidina manokana Black Nadia nafana an'ilay izy inona ary ny Black Nadia mety hoe zavatra ampiavaka azy hafa aminareo manokana anafanana io. Ya ny secret lehibe misy ato amiko moa zany zao zavatra hitako ary tsapako natao any daholo be fa indrisy tsongaiko kely zahay ao ambany tanàna mialatsiny am'izay fomba fiteny zay ambany tanàna fa zay mihitsy ny fiatsonanay za moa zany anisan'ny tena hoe akizy ambany tanàna de andry zareo de za kory tsy manavaka eto hoe ny mpanakarena tsy ana fa le mpanakarena tsy de mijery firy spectacle fa any amin'ny toeran-kafa zareo vao mijery anay fa lay ambany tanàna keliko zay tiako ary tiana hatram'izay tsy miraty mihitsy reo rehefa hoe Black Nadia satria apetraka ny zareo hoe oreareandry zareo satria zaza manga de nefa ny zahay ao somary mangamanga zay koa de Black Nadia zaza manga zany de hoe anay Black Nadia de zay zavatra zay tena hoe anisan'ny hoe fiertéko manokana zay zavatra zay ary sorako andry zareo ka naiza zany ny tany misy any zaza manga raha mbola eto Antananarivo tsy maintsy tonga foana reo fianakaviako reo andeha jery amin'ny princesse ozy zareo zay moa ny anarana fanaovan'ny zareo na andeha jery amin'ny princesse ka zay zavatra zay anisan'ny poids lehibe ananako eto Antananarivo ary sorako andry zareo zay zavatra zay fa tena manana andry zareo. Mety anisany ve zay Black Nadia mbola hitazomany Black Nadia hatram'izao nilaza amin'ny Black Nadia be da be ny artiste tena nafana be de tsy hita fa Black Nadia zany raha ataontsika hoe amin'ny lafitsy mozika manokana mafana be de eo foana tena hatram'izao ka izy io nena ho anay artiste samy manana ny sangany samy manana ny toerany misy ny sasany tonga de any amin'ny VIP tonga de amin'ny gadona natao an'ny olona sahaza azy fa ho ana Black Nadia kosa aloha hoe eny misy no miteny hoe za artiste tafoza mety fozahako satria zay mihitsy le mondeko zay koa zay mihitsy zany za hatram'izay tonga de hoe sakoroka any amin'ny watawata ozy izy mirahalahy zay ka ça veut pas dire zany hoe tsy anao any amin'ny tsy any anao zavatra any amin'ny ina moa zany any amin'ny classe manao ihany andrendray fa haiko manavaka an'izay zavatra zay rehefa eto de autre chose de rehefa eto de autre chose
voadominako zany reo zavatra anankiroa reo. Mitovy amin'ny mozika ihany, misy tonkiranao zay hoe anano dancehall ianao haiko, anano salegy ianao haiko, avatarana amin'ny Black Nadia ihany koa zay. Black Nadia anisany tena nankafizan'ny olona anao, za anisany ireo mpandihy zay napiavaka, tena mapiavaka zany atao hoe Black Nadia zany. Tsy ho latsa-dàndra'izay mino fa tsy ho latsa-dàndra'izay zavatra ho hitan'ireo mpakafy Black Nadia eny amin'ny fahafolo taona ny TNTV manahoana mahakasika an'zalahy secret an'ny Black Nadia sy ny mpandihany. Ny secretako sy ny mpandihako de zao, za rehefa mampiditra mpandihy manao casting, mila mijery endrika amam-bika de ny alavana. Za somary tia mpandihy lava be zay, de rehefa tonga ato am'izay le ankizy folana hoe mila style rakizy mila manana maizy anao rakizy zatra niny le ankizy de miova ho azy. Satria za Black Nadia mametraka be mihitsy hoe za tsy tia zavatra ratsy, mety tsy voatery tsara à 100% nataoko hatram'izay, fa mba miezaka ihany mba hoe eo am'le tiavany am tsy ampamonainaina olona na tsy ampatezitra olona. De ohatran'izay zany le nena le danseur, de ny danseur moa zany nena zao niova, fa reny ankizy reny rehefa tonga ato amiko tonga de miova be foana zay hafahafa zay, satria lasa ohatran'ny hoe fierté-ny ankizy hoe mpandeha Black Nadia. De io zany na ratsy tare taky niny io zazy io avy any an-trano ray aman-dreniny miova iny rehefa tonga ato amiko, satria be de be ny zavatra finosin'le kanto de ny fampitezana ao anatin'le. Fa ho ana Black Nadia za mila danseur stylé ka niova izy zao, fa mampanantena anao fa ary somary naka za koa moa anatin'ity mozika ty tia manovanova sary zay, somary nandinika kely aho hoe maninona mora mba, satria be de be ny ankizy teo mpandihako, de io zah hoe mampalahelo zany ny fohifohy tsy ho mpandihako mihitsy, de somary naka avoavo ihany fotsiny tamin'ity taona ty, fa ny taloha teo tonga de avo ranjanana be daholo. De maro zay ve mama de tsy ho mpandihinao mihitsy satria zay tsy lava ohatran'izao, de tamberina kely am'saiko de somary naka antonontonony fa antonontonony am'le misy jerena sy mahafinaritra. Samy mahazo ny anjarany avokoa. Fantaniko alohan'ny farany angamba Black Nadia voaka matetetika tato ny hira, de fantaniko hoe tao anatin'izay spectacle manenjika be zay Black Nadia, ny rythme sy ny isan-karazany. Mbola manam-potoana ve Black Nadia amoronan-kira ho an'ireo mpakafy, satria nandeha be ny TikTok, tena be mpanaraka ianao raha ianao io no manao faux pas kely to de hita ankaratra avy hatrany. Za Black Nadia anisan'ny artiste cible voalohany indrindra amin'ny tambazotra serasera réseaux sociaux. Tsy haiko hoe inona ny antony, fa isorako ny tompo fa za le tsy de makalagy zay le esprit nambany tanany tsy makalagy. Miala tsiny fa ohatran'ny miverina foana zay zavatra zay, fa tiako apetraka mihitsy zany reo olona reo nge manana fomba fijery hafa fa ambanin'ny hafa, de tsy makalagy mihitsy fa kosa nefany ialako tsiny aminareo mpakafy fa ny clipko zao Black Nadia de tsy ho hitanareo tsony amin'ny FB na YouTube. Ny antony zay zavatra zay lasa ohatran'ny lasa hoe harcelé na zany, de rehefa tianao zavatra anankiray tsaratsara de efa misy compte fake mandeha 20-30 miandry amin'ny Black Nadia. De iny zavatra iny am'izay nefany rehefa nataoko ny étude manorosory manimba zavatra kely ihany, de ozy izy hoe mbola tsitsy any Facebook nalaza de any amin'ny télé ndray zany zao no alefako ny hirako fa tsy amin'ny Facebook tsony. De amin'ny gadona moa zany miezaka foana za Black Nadia manome ny gadona rehetrarehetra ho an'ny mpakafy. Tato zao namoaka hira farany alefanay rehefa avy eo hitanareo gadona tena hoe tsisy idiran'ny Black Nadia mihitsy, fa za mihitsy no mivoy hoe tia-pafantatra ny public hoe vitako daholo ingeny rehetrarehetra, miezaka ao anatin'le izy. De mety gaga zao ny mpakafy din ao anako zany, fa le izy ny ao anatin'le kanto manko tsy voatery, misy ny tia slow, misy ny tia reggae, misy ny tia ohatr'izay. De le hirako navoakako farany zany zao de tena ozy hoe misy mpakafy andreto, de mbanao kely izy moa nanapo anao TikTok Black Nadia ka tsy alavaiko le izy, fa ohatrohatran'izay zany ny zava-misy de mampanantena foana azakivy inona ndray tony gadona ataondry Black tony artiste izahay. De ho ana Black Nadia zany ho anareo mpakafiana rehetrarehetra omeko anareo daholo ny gadona rehetrarehetra, fa ho avy ihany le tena maha Black amin'ny Black fa finosako amin'ny sase milay be fa amin'ny Novambra voalatsako.
zay mihitsy lesaka teneniko teo hoe nanahoana mahakasika an'ilay coupe décalé zay tena nakafizany maro an'ny Black Nadia de aiza ho aisintsika amin'izao am'izay eo foana iny izay le teneniko le mbola mifono sase tsara mihitsy am'le maha black and black satria izy io koa ne ho anay artiste misy saison zay koa ne fa moana hiry efa hainay zany hoe bon eto nalatsaky ty hinanana vola am'izao ohatra ny asa rehetra nge izy io hoe fa za malahelo fa ao anankiroa be telo efa efatra ny clip vitako fa alatsako tsikelikely fa elako tsiny tsisy tsony ny Facebook ampizay ny zavatra so vitako tsy avelako robarbainareo ny Facebook amin'ny megana dimanjato tsony tompoko azafady indrindra Satra tompoko eto ary Black Nadia ny fanentanana ho an'ny ireo mpakafy Black Nadia amin'io fahafolo taona ny TNTV amin'ny 3 io mino afa tena efa tsinjindao tonga de tonga masika be Black Nadia amin'io de tsika rehetrarehetra ao anamotana tonga ava daholo tsisy mijanona any an-trano nareo ty sakoty anareo Andriamanitra tatsika rehetrarehetra Dub kan fukwe Funaita le hindi keza tu de tarake La tikno in mababu Tikno rambala sakwe Hamina yana la fukarai sunitana kwe Kama tisa no ini ma baby ya Sampe zale no baby ya Yada na no ma baby ya Mbafiare nilako Kama tisa no ini ma baby ya Dale no baby ya Yada no my baby I'm Fiare nila Hamzimba nila nawe Anila nawa Anila nawe Nuntikati yale Anila nawe Anila nawa Anila nawe Nuntikati yale Anila nawe Anila nawa Anila nawe Nuntikati yale Anila nawe Anila nawa Anila nawe Nuntikati yale Baby, I'm Fiare nila Hamzimba nila
rehefa nanaraka ny Black Nadia isika Black Nadia mo araka reny hitantsika reny dia anisan'le artiste voasafidy manokana ao anatin'ny fankalazana fafolo taona ny TNTV izay atao eny anamotana ny alahady zao dia anisan'ny andriambavilanitra ihany koa zay nisafidina manokana anafany izany lanonana izany I Meizah zay miaraka amiketo androany mino zay efa tsy ho latsa-tandra amin'izany ihany koa ny zavatra tolotsy Meizah mandritra io fotoana io. Yanaumbola utunga saine fanenena na negatelu fa agafara nifanya na lewe fa vitatata tapake vichizi fati bude tapake vichizi kadevelume tapake vichizi tiferini tule mapamaga minyavana tisunana tena nolo chaize fala nauze azuata farani kive isananjulasa eriterici empakata katapakevici tapakevici patipule tapakevici kadevelume tapakevici zitiferitule mapamaga minyavana Araka ny clip hitantsika iny dia Meizah no vahintsika androany tonga so Meizah eto fandavinao gitara sy eto amin'ny TNTV faly be zay mandray anao. Ie, fanmiarahaba Krisy dia fanmiarahaba antsika rehetrarehetra mijery an'izao fandaharana amin'izao andro harivariva izao.
tena ny oloko ve Meizah sa style vaovao miovaova ely foana miovaova ny sary dia miovaova ny endrika dia miovaova ny teny dia tsy tia zavatra ennuyeux zany hoe zay mahafaly anao ny atao zay matetika mantsy resabe mihitsy ny zay publication avoaka Meizah mahakasika indrindra ny fitiavanao ny tenanao manokana sy ny ataoko hoe tsy fenonao vavan'olona sy nohatr'izay dia ny amaliko an'izay ngambany tsy hanamary tena be ahako fa ny zavatra nisy phrase navoakako izay hoe moi je vis tout haut ce que vous rêvez tout bas be da be ny olona tianao an'ireny ataoko ireny fa no nitahoatry ny vavan'olona no nitahoatry ny fiarahamonina no nitahoatry be da be dia tsy mahasahy dia lasa nieritreretiny hoe tokony tsy mahasahy kosa fa tokony ohatra ny olona rehetrarehetra dia iny le araka ny teneniko teo hoe zany tsy tia mitovy amin'olona raha résumé anankiray fotsiny mot anankiray fiainana Meizah dia mety hoe iny fahasambarana makasisaka miteny Meizah foana fa tatoato dia nandeha be mihitsy le resaka hoe io manda hony Meizah hoana Meizah ny moman'izay confirmé Meizah eto ve le tena fiovana inona le miova raha ohatra ka tena miova tokoa le izy inona mety mahasamy hafa Meizah sy manda ny tena marina aloha zany raha olona efa mifanerasera tamiko dia efa nafantatra foana hatramboalohany hoe manda ny tena anarako araky ny orinasa izay tantaninay dia taty aoriana zany mitondra ny anarana Meizah dia nefa misy rivo-baovao ohatra ny nanaitra anandray hoe maninona moa raha mba miditra intime kokoa satria manko hitanareo zany rehefa fantapatatrao kokoa ny artiste ray dia atsoinao amin'ny tena anarana izy ohatra zao hoe Chris dia kay Christophe dia nanatsoa Christophe ianao natsoa Christian ianao fa raha vao ohatra tao hoe mbola misy any barrière iny dia mbola Christian aloha dia tena kay kokoa any mpankafy isan-karazany satria manko nisy nametraka tany aloha-tany hoe ny muzika urbane ny olona eto andrenivohitra ihany no tia an'izany dia ny tanora sy ny ankizy ihany mihaino an'izany dia misy fotoana mandratra fo kely mihitsy ilay mahita olon-dehibe dia zanakay mahay an'izany fa izay tsy manaraka an'izany dia olona tiako avelatra ny sain'ny olona izay mahatonga an'izy hoe misy fotoana lasa buzz kely satria misy olona mbola tsy vonona ny amelatra anokatra tsy tena hoe amelatra satria raha velatra sao dia ngeza loatra fa hoe sokafana ny saina mijery kokoa ny amin'ny resaka fahasamihafana dia zay ny itiavako hoe manatona kokoa hoe fantatrareo hoe fa ny tena anarako hoe manda fa za tsy afaka ny aneranareo tsy ilaina ny antsantsana Meizah zantsony fa le izy fotsiny hoe tiako ampahafantarina ny olona hoe manda ny tena anarako dia amin'izay mba mitovy amin'ilay olona ao an-trano mitovy amin'ny dadanay sy mamanay lasa mpinamana kokoa dia metraika kokoa any amin'ny sofinareo sy any amin'ny fanahinareo ny zavatra iova kely hiantsonao hoe manda amin'izay tsika mifanakaiky kokoa misy fiovana ve manda ao anatin'izany ary amin'ny lafiny mozika ina kosa ny rivotra hoentin'izay amin'ny lafiny mozika amin'izay fiovana zay ny rivotra hoentiko dia zay le fantenako izay hoe tiako ho kasena mihitsy le préjugé mikasika ny artiste urbaine zany satria mantsy nisy rivotra nentinay nanomboka tamin'izay taona 2014 ny rainay nisy promotion maromaro izay tao dia nitondra rivo-baovao izay mbola tsy fahita teto Madagasikara dia ny hoe ny fanaovan'ny artiste ohatra hoe mpiangala rap ny R&B fanaovan'ny artiste tournée fanaovan'ny artiste fampisehoana ankalamanjana any ambanivohitra tena mety hoe tsy mbola nisy mihitsy zany tany amin'ny taona 20 tany dia nisy génération anay zany ohatrany hoe mba nisokatra kely dia eto mbola teanentana ny olona foana hoe préjugé fotsiny zany fitsaran'olom-bity zany fanadiovana sainareo mba azahoany an'le marché rehetrarehetra fa afaka miantsehatra any amin'ny sehatra rehetrarehetra daholy ny artiste rehetrarehetra satria raha ohatra tsika ka hoe anao gadony iray eto daholy tsika rehetrarehetra dia lasa tsy
tsisy tsirony iny le mahasamihafa iny mila karazany zavatra be da be raha manao sakafo ianao raha poivre fotsiny ataonao ratsy raha sira fotsiny ataonao ratsy tsy maintsy asiana sira poivre tongolo gasy sakamalaho indraindray mbola maka saosy huître ninona rehetrarehetra dia zay ny teneniko hoe mila tsiro kanina be da be dia milay be le fiainana. Hita mihitsy hoe mpakafy sakafo manda ao anatin'le resaka ao anatin'izany ihany koa nahitanao nanao couleur tsapiky kely ny mpakafia taitsa hoe fofianao koa zany tontolo zany mety ao anatin'le manda mihitsy hoe mety ahita fiovanakadona mihitsy sa hoe tazona urbana foana manda ao anatin'le ny personnalité ako aloha zany tsy miova e le nafantaran'olo anahy le za feo be iny za iny za koa nefany nandritry zay 6 taona zay na Meizah na nampihirana moa zany dia niezaka nampivoatra gadona mafy foana nampiseho ary tena mpakafy anakaiky mafantatra hoe ay ty mavita zao ty mavita zao satria misy zao ohatra misy taona manao cabaret manao hira gasy manao vakitrazana misy taona manao kalony fahiny reny zao hitanareo nanao tsapiky niara-niasa tamin'ny dedaky dia amin'ity zavatra ty zany misy miteny hoe fa maninona raha gadona ray satria manjary tsisy personnalité le gadona dia aminahy zany le personnalité ao anatinao fa ianao afaka mahafehy zavatra be da be zay ny atao amiko angambany hoe zay ny atao hoe artiste feno zany mahafehy tontolo mozika ny tontolo mozika satria moa zany ny tenako dia tsy ohatran'ireo artiste hafa hoe sady mahay mitendry sady mahay manao instru sady ohatran'izay fa ny anahy zany mba any amin'le hoe mba polyvalente kokoa tao anatin'le izy resaka gadona ie andefa clip ray tsika Meizah ina mba ianao ny ataoko misafidy amin'ny hiranao ray manontolo hoe inona ny hiranao tianao indrindra mba alefatsika amezana fafapo ihany koa ireo mpakafy Meizah na manda ye ny hira anisana namarika anazy satria hira nosoratako voalohany tamin'ny karierako dia za tamin'izay tsy mahay manoratra fa ny olona nampirisikana hoe mahaiky matondry mahay mihira matondry matao avoaka inspiration matondry mba firisirisy teny rehefa mba firisy tany olona dia mahendry dia nanoratra dia ohatranety nefy anao raha tsika zay clip zay dia avesika ferma miaraka amin'ny mandetsy zay Johnny, shiny, and all in my body, and all
tsisy vina amintsika ny sanganasany manda miresaka kavina foantsika miresaka tontolo mozika foantsika vantiako antanina nisy ny ataoko hoe fiombonany groupe zay foron'ny mpanao urbany eto Madagasikara ahitana artiste urbane be da be mihitsy manda koa anatin'izany le Meizah ve tsy niala atao anatin'le izy mbola ao anatin'le tontolon'ny urbane foana mbola ao anatin'iny groupe fivondronan'ny urbane eto Madagasikara iny foana manda le groupe lo zany tsy de tena nisy hoe ao ve sa tsy ao ve satria le izy firaisakina indrindrindrindra tamin'ireny ady mafy tao anatin'ireny Covid-19 zay tena anisan'ny victime voalohany ny artiste indrindra ny artiste izay tena nivelona tao anatin'le mozika fa ny nafony zany noho ny fitiavako fihavanana noho ny fitiavako namana ary noho ny fitiavako firaisakina de zany nampatonga na miantso ny olona hivondrona foana misy fotoana miteny ndao tsika zao raha mba manao hira ohatra ny We Are The World reny hoe anampiana ny kery any atsimo be da be mihitsy ny fiaraha-miasa mahafinaritra anay fa zany hoe noho ny fahefako kely de kely ohatran'iny de tsy afaka hoe ho réaliseko daholo le izy ka se mba afaka réaliseko si tratrany azo-tsaiko de ataoko daholo anisan'ny mpanaraka ny urbane eto Madagasikara tena de manaraka akaiky de akaiky ihany koa anareo artiste de anao ampamoka kely manda nisy fotoana nisy olana teo anivon'ny urbane eto Madagasikara nisy fifandirana kely zay efa milamina ve izy ny fifandirana tsy maintsy misy satria raha ataoko hoe tsika zao ohatra hoe mahita mpanao politika de mifanditra mpanao politika zareo samy nianatra politika eny tsy nianatra fanasy plasy fa ny mpanao mozika de imaginenareo hoe misy star ngeza be ohatr'izany lohany araky telopolo samy manana ny heviny normal be raha hoe tsy maintsy mifanditra foana aloha satria hira be teo any amin'ny Coliseum hira be teo any amin'ny Palais des Sports hira be te Isaravary hira koa te Agatakavary de lasa tsy maintsy misy kely azay foana fa amiko zany tena nafinaritra le izy au moins tsy hoe au moins moa zany fa ny tena tsara indrindra tamin'ny artiste urbane de olona misokatra ara-tsaina be daholo satria reo ankizy reo zany tsy any amin'le teritery hoe tsy maintsy manao savana tsy maintsy manao fa justement nenivelatra nevitra de lasa vao may lasa nampiroborobo an'le izy namezaka ny fantanina sa tsy miteraka beske tao anaty tambasotao le olana de somary napezaka ny fantanina fa ivena mandanao zay isika ianao ngamba ataoko hoe anisan'ny artiste vomposa to de nalaza raha izay ny lazako azy mety efa nandeha ny recherche nataonao tany aloha tany mety hoe fa tena niady ianao fa ny fahalalako azy manokana mipotsy Meizah de tonga de mipoka be ny raha voalohany natao nefa tiako mba zaranao ho an'ny mpankafy mety ihany koa misy mpanaraka anao tena hoe miondana Meizah kely be da be any amin'ny sisiny any mangalatahaka ny ataonao ny lalana mba tiavinao mba ahafahan'izy ireo ihany koa tsy décourager raha ohatra sanatria sendra ny olana eny an-dalany tena sarotra amin'ny styry Chris de zao misy lafiny be da be
misy ny olona manambola fa tsy mana-talenta, misy ny olona mana-talenta fa tsy manambola, misy ny olona sady tsy mana-talenta tsy manambola fa te halaza, de misy ndray ny zavatra misy atsika amin'izao tena atao hoe show business, zany hoe lasa paikany kokoa tany amin'ny vola, zany hoe sarotra be aminany de tenenareo hoe Meizah mafy de manaova hira tsara be, fa ny fantatry fotsiny hoe manaova foana fa ny laza amiko chance, satria be da be ny artiste hitako tena hoe tena ataony fiantsanay anazy hoe guirlande tam'izany le hira-karazana vitsikara sy ohatr'izany mpandefa hira ery amin'ny DJ de rehefa namoaka foana nanao guest gratuit tete émission manatrika any amin'ny radio sotra de farany amin'izay nisy hira anankiray tonga de mipoaka be de lasa lavitra be, de zay tena ke tsy de tena misy lalana voafaritra hoe eny raha manambola be de manaova matraquage fa iny afaka foana, fa any amin'le hoe manaova foana fa malaza misy ray malaza foana le farany de zay ny anahy conseillako. Ok, makasitsaka manda am'izay conseil zay de mino tafapaka tsara any amin'ireo mieritreritra ny anao carrière anatin'ny lafy mozika, iresaka indray moa ny sangan'asa aiza ho aiza tsika zao amin'ny famoahana ny sangan'asa vaovao any manda manokana, ohatriny ahoana ny kadina mety hivoaka, tsy mifanalafitsany teo aloha ihany ve sa hoe surprise kely, misy sira kely sy poivre kely ampatsiro azy manokana indray amty? Ye, nataoko hatramin'izay aloha zany za moa zany autoprod foana teo aloha teo de hoe zavatra tiako nataoko satria plutôt tany anaty mozika américaine, zany hoe gaga mihitsy ny ankizy misy gadon-kira tsy faheno etsy de zaho manao anazy, niara-niasa tamin'ny scotirazy sy ohatran'izany, de rehefa hitako izy de mahafinaritra ny sofiko le izy fa ke tsy voatery zay mahafinaritra ny sofiko no mahafinaritra mpakafy, de rehefa ianao zany nefa tsy afaka hoe nitindra kotolo nataoko andra de nitindra be de nitindra soa de nitindiketaka, fa misafidy gadona iray ianao izay mahazo mpakafy be indrindra, satria rehefa tonga amin'le olona efa matohitohy ohatranay tsinona le hoe manambady aman-janaka manatokantrano efa niteraka de efa lasa tsy ao anatin'le hoe andao hanalazy, andao hirevy, fa manana didy amanandraikitra ianao amin'ny marem-pianakavinanao. Plutôt responsable responsabiliser ny fiainana ihany koa, de zany hoe eo amin'izay ianao no mandanjalanja hoe inona no ahafahana miexploiter le talenta sy le mozika ho lasa fitadiavam-bola. Mahita ianao tsina misy artiste tena mivelona ary tena mahazo vola amin'ny mozika, de zay nampatonga anao hoe andao tazoma le côté urbain fa sokafana kely hoe mba hiampaka national kokoa eraky Madagasikara, hoe mba tsy lazain'olona fa hira vazaha, tsy lazain'olona fa hirana snob, tsy lazain'olona fa hirana boaty, zay foana manko ny classifien'ny olona le izy, de velarina kely le audience zany mba ahafahana tady vola bebe kokoa, satria mantsy efa mipetsaka ny artiste de anao koa tsy afaka hoe eto amin'ny TNTV any anao spectacle androany de eto amin'ny TNTV foana isaka sabotsy, fa tsy maintsy mba mitsikaraka lalana be da be de zay izy. Makasika an'izay ihany tiako antanina hoe makasika le fampisehoana velatra zay Meizah teo tia hita be zany hoe Meizah manao fitirina amina olona ohatsy hoe miangaly salegy fotsiny, satria arak'izay mivelatra sy nohatr'izay mety tsy hanahirana Meizah hoe nieritreritra an'izany de lasa salegy any farany. Za sur scène efa tsy de tena le hoe hira ambony tanana mikopakopaka sy ny anareo mihirahira amle tsy matadidiny kely intsony, fa efa mba
misy performance miaraka musicien, misy performance mba ambiance kokoa de indray arakaraky ny toerana le de ny fiara-miasako vaovao tsina zao a ny hira ivoaka atoato amin'ny tontia fiara-miasa amin'ny Tavalt zany hoe plutôt tropical fa mbola nataonay soft zany le transition zany tsy tena tonga de mandeha tsikelikely de mokoa tsy afaka tonga de angalatra kolotsain'olona tsy voafehako ako de zay ohatrany hoe le efa nisy zao ina tsapiky ny rana tamin'ny dedaka tsy hoe nangalatra identité ana kolotsaina tsy hoe nangalatra kolotsaina fany atsimo fa te ampisehoan'olona fotsiny a hoe tokony tsy limiten'ny kolotsaina ray ny malagasy satria fa manina zao a misy olona manao fitafina amerikana, misy olona manao fitafina K-pop, coréenne, indienne de tokony hoe rehefa eto Madagasikara de afaka mifampindra ny identité mivelatra kokoa saina satria aminazy zao a kolotsaina mahafinaritra be anazy zany za tsy tia mivoyage de mahafinaritra be anahy ohatra hoe rehefa mody any aminay any Fandrina any a de manaraka ny kolotsaina be tsy leo miaraka amin'ny namako ohatra hoe mandeha any Majunga de efa misy kolotsaina any Tamatavy de any Atsirana ohatrany de le ino mihitsy mampilain en fiainana hoe tsy hoe zava tararivo de za tsy manao afaty zay ataonay ihany misatapitra voilà fantaniko farany Meizah alohany anarahantsika clip a mais ça va plutôt coco amizao tsika miresaka zao DJ sa tendrena raha ohatsy sur tendrena kokoa satria tendrena mahazoaina kokoa ny feoko de tendrena miaina satria tsy amle tsy hoe ay eto miditra tsisy ratory le izy tsy haiko ny feo zao fa le tendrena izy zany a miaina kokoa afaka tena tonga de manalazy be enao à l'aise tsara enao misy fana hafa mihitsy satria misy fusion ana olona be da be miara-miaina hoe raha vao tsy samy manao zavatra tsara de tsy tafavoaka rehefa miresaka Meizah grand complet zany de possible ahitana mpitendry Meizah ray manontolo mpandihy ray manontolo de ataontsika kokoa eto mpandihy Meizah grand complet moa de ohatrany grand complet rehetrarehetra ny mpitendry any zareo any a ny mpandihy ny choriste misy be da be ny mpikarakara ny endrika ny mpanjaitra grand complet ok anaraka clip ray indray tsika de maraparina sady fandarina rahana Meizah tsika vetivety kely rehefa miaraka aminao le fandary resaka be arahantsika zay clip zay de avetsika mively indraiky Meizah, ah la la. Kamila mbush de arawara na la makafka zerua. Tiku maita no miulanara izote mlen kurutana. Atov mlebe witani, atov manaku fantani. Vita no de tiu vitani, atov maranya duani. Debu debu de mude, debu debu de mude, debu debu de mude, debu debu de mude. Kasi jumiande, jumiande, jum jum jumiande, kasi jumiande, jumiande, jum jum jumiande. Fana 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 ma fana fana red ne coupe de cale se be wala wala de dalla mia la de cache ale de cale ale de cale ale de cale de cale de cale ma ale de cale autunno manalas luan joani ni kanja skija kambaitan rambulat stap chatwizwani rambulat vera kambanban ratukat ma asfafni atiyam naim panafani belumiam zaim modera vizele tsaram zaim faizani zebude bude mude zebude bude mude zebude bude mude zebude bude mude katin jumiande jumiande jum jumiande katin jumiande jumiande jum jumiande fama fana fana ma fana fana red ne coupe de cale se be wala
Ie efa tia mpamaraparana sary ny fandarinay rahana amin'ny manda isika manda ahoana sahoana programme am'ty taon'tia fiaonana amin'ireo mpakafia ataoko hoe mivaly ny fangatahany artiste ny sokatra ihany spectacle maro isan-karazany dia aiza ho aiza ny fankahitana am'ty Ie ny raha ivoaka aloha zany mety misy eo ambony na telo eo mandrapatapitry ny taona fa ezahana hira somary makamaka fety amin'izay satria nanjetaka tohatra taona andritry ny roa taona satria za koa nakabana amin'ity carrière vaovao ity dia hietsiketsika kely dia efa manomboka ny fitetezam-paritra ihany koa dia ho anareo karakara dia fandriden'izao midaty fa mampanahelo be rehefa tongotra be le izy dia aveo tsy mahazo daty dia lasa mampanahelo aza miandry amin'ny heritaona indray fa na zany ary na ny amin'ny heritaona ary dia vonjivonjeo ny daty satria seho hafa mihitsy tsy ohatran'le taloha manko ny mialatsiny milaza nyity fa be da be ny karakara somary ny sous-estimé ny musique urbaine ohatran'ny hoe nataon'zareo hoe gesta famemenona fotoana mandandalera amina mitsakafo ie voilà hoe gadogado dia tiako tenenanareo hoe mpakafy an'ireo mitovy daholo io na rakoto mafeny terrain rabe koa mafeny terrain fa ohatra lasa misy lavage de cerveau kely hoe rety any tokony ilay dia rety tokony tsy dia milay dia rety tena tsy milay tsikariny tena milay nefa milay be daholo matoa misy mpakafy matoa misy mandovola ny olona mijery spectacle dia normal be anao zany raha milay makasizaka indrindra angasana ianao Meizah namaly ny antso araka tamiko teto ny vahiny dia anisan'ny ihany koa ianao voafidy ao anatin'ireo anafana ny lanonana iarahana amin'ny fahafolo taona ny TNTV sady fanokafana an'ilay izy ianao anatin'ilay anankitelo zay ataoko hoe anjarezina nisy niteny hoe sous-estimé na ny urbana dia tsy izay nefa fijeriny TNTV tsy izay ihany koa fijerin'ireo mpakafy manahoana sy manahoana makasika an'ilay spectacle zay ho ataonareo amin'ny trois ie noho ny fiangaviany tato amin'ny TNTV manokana dia andray anjara amin'le fankalazana ny fahafolo taonany TNTV zany hoe ny finamananay hatramin'izay izay sy TNTV izay sir dadafa ohatrany hoe nafinaritra be foana finamanana hatramin'izay dia rariny raha hoe mandray anjara amin'le izy mo koa efa ela be mihitsy tsy niona tampakafy no izay teneniko izay hoe fangalana bana fanomanana n'ity vaovao ity dia ho hitanareo hoe ohatrany ahoana amin'izay izy rehefa miverina arany dia ho hitanareo hoe mampitehijery foany ohatr'izao dia manomana sio mahafinaritra be foana amin'io zay zany ahita izahay mpakafy ahita ny manda sy ny mpandihany grand complet ie miaraka amin'ny ekipa mahafinaritra be zay misy artiste be da be le raha vavy ao natao vehivavy daholo aloha zany ny lohandoha ampisorona tamin'ity mbola ho avy eo ny sasalasy ny maro isan-karazany ie fa zay moa zany efa vonona io ny asanay dia io ny fivelomanay mame ambiance dia mame fafapo dia mame fifaliana dia ataonay courbature nareo ny babala mampacourbature mahatsony fiainana mba manarazy kely ok fanetanana kely farany avy amin'ny Meizah ho an'ny ataoko hoe ho an'io spectacle amin'ny trois io fa ihany koa mba ho fankahirezana ireo zay mpakafy Meizah tsy nahitanao elaela zay ie dia mankasitraka ny TNTV mankasitraka ny Krisy mandray ana ao anaty fotoana foiny amin'ny tinako any rehetrarehetra somary tena aingaikaingana kely mankasitraka antsika rehetrarehetra izay manohana foana mankasitraka antsika rehetrarehetra izay nankafy ana foana ary tsy niala teo dia misy miteny hoe fandry be da be tsy tia andry tadidio tsara fa anaky 5 tapitra isan'ny malagasy karaha nahita commentaire anakiarivonareo dia mbola tsy ray isan-jato korany zany fa aza manainareo fa mpakafy misy foana ary ny client cible
dia tsy ao anaty Facebook fa etsy amin'ilay mandobillet etsy amin'ny fidirana etsy. Makasisaka indrindra Meizah, isaorako ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana, isaorana ihany koa ny caméraman ao ambadibadika ao, isaorana ireo rehetra izay miara-ny salady amin'ity atao kokoa le mpakafy Meizah le mpangataka be da be ao anaty Facebook eo hoe faiza foana Meizah efa tonga izy zareo dia azarseo le natsony makasisaka indrindra dia sitsika tona kely Meizah. Rehefa avy nanaraka ny Black Nadia tsika nandalo teo ihany koa Meizah dia misy an'ireo tandreba vilany sy irety ihany koa izay nasainay manokana hanafana ny lanonana tsisy vina amintsika izy fa anaraka ny clip zareo isika dia ao aoriana izay hitantsika hoe izy ary zany eo. Music. Sanatritse manadino fantoeranao tsy miova fa ho ampoko awe niany sisa etriko de mikalo trony vorona mandalo eny anabakabake mametsovetso anao awe Niasa tao aty mbola ela be nielanelane ka nataoko itirity naukalukaloky andry avy aty alavitra ty aza manadino aza malahelo lay sariky no fino rehefa mahatsiaro dia mifonao ampangino hosainao alamino eny aza manadino refirery ao ampandrino zako atimba tsy tafandry zako aty malaelo andry fa zako atimba sasamy andry se ti utumacho fa zako atimba tsy tafandry zako aty malaelo andry fa zako atimba sasamy andry se ti utumacho Nela aveo andiso tena tseko raha avy rapitso ila fiara hitondranay makaneo fa tsy koa io fa iafiko dia hitanao atyko na ela na oengana tsy maintsy tongane fa zamana ianao fa efa ana ianao tsisy asakanana raha toka masa ianao fa ny andro sy ny volana tsy asakanany fo ifankahita tena mifankaty toko ka na efa ela zano tsy hitako dia mbola ty ianao aza manadino aza malahelo lay sariky no fino rehefa mahatsiaro dia mifonao ampangino misainao alamino eny aza manadino refirery ao ampandrino zako atimba tsy tafandry zako aty malaelo andry fa zako atimba sasamy andry se ti utumacho fa zako atimba tsy tafandry zako aty malaelo andry fa zako atimba sasamy andry se ti utumacho saranelanelanana tsy andalo sanatritso hoe manadino fa nitoeranao tsy miova fa ho ampoko awe niany sisa etriko de mikalo trony vorona mandalo eny anabakabake mametsovetso anao zako atimba tsy tafandry ao anatin'izany fankalazana ny fahafolo taona ny TNTV zany dia manome fotoana anareo izahay ao mitarika tifatifa amin'ny alahady ho avy izao eny amin'ny kanja Titanic eny anamontana miaraka ifety be tsika miaraka amin'ny tifatifa Meizah Black Nadia fety mitorajovo be io fa tongava maro sady izay koa zahay tifatifa vao miverina nanao eto Antananarivo tao aorianan'ireny confinement reny dia manasantsika ho tonga maro mivoa amin'ny valo maraina ny vavahady
eny anamontana fotoanantsika amin'ny lahady a tongava maro a bizobizo Ye tifa no tiako lazaina tamin'ilay teo a tifa moa dia araky ny teneniko teo dia voasa ihany koa anafana ty fanokafana ny lanona ny fanokafana ihany izy ty fa mbola ho avy maro isan-karazany a fanokafana ny lanona iarahana amin'ny fahafolo taona ny TNTV a ireny a no vahiny saina manokana ho an'ny lanonana fanokafana ny fahafolo taona ny TNTV zay iarahanay manokana ho anareo mpakafia ny TNTV sy mpakafia ireny artiste ireny a aza idiny fa tsy ireny fotsiny nefa no ho avy ao amin'io fotoana io fa misy artiste surprise be da be mety tsy iza malalana le olona ho andrasanao mihitsy no ho avy ao fa dia fame fotoana isika amin'ny 3 octobre izao eny anamontana kianja Titanic ny resahana eto efa omany ny programma folora dia efa manomboka ny lanonana alohan'izay nareo dia efa afaka tonga omany ny menjaikjaika kely tsetsetsy kely maro isan-karazany dia azadino fa TNTV le mameno sosiny tsara ho anao hatrany miezaka ihany koa mikaroka ireo zavatra mety amezana fahafapoanao mpakafia ny TNTV dia makasitsaka indrindra manaraka ny fandarana tsara farany fa me fotoantsika amin'ny alahady ary eny mety ahitany krisy ianao ahita mipiara-miasa be da be atao amin'ny TNTV fa dia eny fotoana veloma tompoko